Eo amin'ny lafiny fanabeazana nanolotra vola mitentina 540 tapitrisa ariary ho fanatsarana sy ho fanampiana ny sehatry ny fanabeazana eto amintsika ny vondrona iraisam-pirenena sy ny Unicef tamin'ity androany ity. Rosy rakotiny irainy sy Mamra Samuely. Vola mitentina 540 lavitrisa ariary no natokan'ny vondrona Européana sy ny Unicef ho an'ny fanabeazana eto an-toerana. Androany moa no nisy ny fifanarahana teo amin'ny rotota mahakasika indrindra izay fifanarahana ho amin'ny fanatsarana ny fanabeazana eto Madagasikara izay. Ity fandaharana asa vaovao ity dia entina indrindra nampiana ny fanomezana ny subvention ho an'ireo mpampianatra FRAM mandritra ny 4 bolana manomboka ny volana septambra ho an'ny faritra 12 eto an-toerana. Ny voalohany ampahany amin'ny vola 15 millions d'euros dia atao andraisana an-tanana ny subvention ny mpampianatra FRAM. Mpampianatra FRAM mandritra ny 4 bolana. Io zany dia 4 bolana ny fanjakana, 4 bolana ny projet ity. Dia ny ampahany faharoa ividianana kit scolaire. Ividianana kit scolaire ho an'ny mpianatra manomboka T1 hatramin'ny T5. Dia ny fahatelo ary io ny anisan'ny zava-dehibe dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana a Madagasikara. Io fanatsarana io zany misy endrika maromaro. Eo ny fanatsarana ny fiofanan'ny mpampianatra ireo dia omena diplôme zareo aorinan'io. Fa fiofanana arak'asa zany formation professionnelle mihitsy io ara-pédagogique dia azahoandreo karazana taratasy milaza fa nazo formation ireo. Ny fanjakana moa no miantoka ny fanampiana na ny subvention izay tokony ho azon'ireo mpampianatra FRAM. Ankoatr'izay efa atolotra ho an'ity fanampiana izay omen'ny vondrona Européana ity. Manoloan'ny olana mahazo ny FRAM amin'izao indrindra dia nilaza ny sekretera jeneraly ny fanabeazam-pirenena fa mbola misy antontanisa tsy mitovy eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana sy ny fanabeazam-pirenena. Amin'izao fotoana izao zany ny olana matsy dia misy antontanisa tsy mitovy amin'ny trésor sy amin'ny ministèren'ny fanabeazam-pirenena. Dia milaza zareo hoe raha tsy hita ny tena hoe concordance amin'io bordereau de crédit sans emploi io tsy mahazo anareo mampiasa vola, mampiasa ny sorabola ao aminareo. Kanefa noho ny le izy miadana be zany le fampitoviana le antontanisa nangataka zay amin'ny ministèren'ny finance hoe mba omena alalana ampiasa na dia mbola tsy vita aza le fampitoviana ampiasa le ampahambola andoavany ny subvention FRAM. Ny Unicef moa no isan'ny mandray an-tanana ny vola izay voaray ary izy ireo no mamatsy izany amin'ny faritra rehetra eto an-toerana. Miatomboka izao ny fandaharana asa fanampiana ary miantefa ihany koa amin'ny fidirana ho an'ny taom-pianarana manaraka.